mihoatra ny dimihetsy ny olo eto Madagasikara mivelona amin'ny jony madinika ankehitriny. Ny tambazotra miary dia niforona tamin'ny taona 2024 mba ho mpitondra ny feon'ireo mpanjony madinika eny anivon'ny faritra eto amin'ny firenena ary amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Efa mahatratra 400 ankehitriny ireo vondron'olona ifotony ao amin'ny tambazotra ary miisa 13 kosa ireo vondrona tantsorika. Ny taona 2024 dia taona nahefana zava-dehibe nahitam-bokatra tsara ho an'ny miary. Taona nanaovana ainga avao nisy ny fifanankalozana teny ifotony, ny adina mafy ho an'ny fiarovana ranomasina ary etsika ho fanatsarana ny hoavin'ireo mpanjony madinika manerana ny firenena. Tamin'ny 2024 ny fianambe nasionaly miary dia nampivondrona ireo solotenany mpanjony avy amin'ny lafy valon'ny nosy mba hanapa-kevitra miaraka amin'izay hoavin'ny tambazotra. Ireo mpikambana dia naneho ny etaetan'izy ireo amin'ny itsanganan'ny birao nasionaly miary sy ny andra fetana paikady ho an'ny taona manaraka rehetra. Mamaritra mazava tsara ny mahazava-dehibe ny andraikitry ny miary amin'ny fanohanana ireo mpanjony madinika. Tamin'ny 2024 dia tratra ireo tanjon'ireo. Voatsangana ny birao nasionaly ary voaravitra ny paikady ho taridarana amin'ny asa hatramin'ny 124. Ny 4 martsa 2024 ireo vondrona 13 izay mandravitra ny miary dia nanao sininy satany tambazotra fanambarana izay nampirahina ireo mpikambana hibanjina tanjona sy finaiombonana. 9 taona taorian'ny niforoana ny miary. Tena fanamafisana mihezinezina ireo sotoavina iombonanay izany. Miary dia mitondra ny feon'ireo mpanjony madinika eto Madagasikara. Miasa ho fampivondronana azy ireo izahay ary manao izay isian'ny fandraisana fanapahan-kevitra mivaingana ho amin'ny fitantanana maharitra ny arenan-dranomasina sy amorontsiraka eto Madagasikara. Arak'izany, miaraka amin'ireo vondrona fiarahamonim-pirenena malagasy hafa, miary dia nampahafantatra ny besin'ny maro ireo olana izay tonga loza amin'ny tatao ho an'ny arenan-dranomasina sy amorontsiraka ka mety hisy fiantraika angoavana ho amin'ireo taranaka mpanjony any aoriana. Ny datiny 7 Jolay 2024 dia ho rakotra sarobidy ho an'ny tambazotra. Daty nanaovan'ny ministry ny jony sy ny arena anaty rano fanambarana Pabemaso fa hanangana ny farin-dranomasina voatokana ho an'ireo mpanjony madinika. Samba ny vao nisy izany teto Madagasikara ary azo lazaina fa fandresena mezinezina ho an'ny fiarovana ny zon'ireo mpanjony madinika izany. Nandritra ny taona 2024 miary dia nanoho ny fandresan'ny andraikiny amin'ny mahampanetsiketsika azy tamin'ny fanomanana. Atrikasa paritra miisa 4 tany amin'ny faritra avaratra andrefana, atsimo atsinanana ary afovoany andrefana. Nioatra ny 700 ireo mpandray anjara anjaran-trakefany mba hanabeazam-bo ireo fanao tsara momba ny fitantanana ireo arenan-dranomasina any amin'ny faritra misy azy ireo sy manerana amin'ny Madagasikara. Atrikasa iraisam-paritra miisa 2 momba ny fanatsarana ny seapia-ariana drakaka narahany atrikasa nasionaly izay nampivondronana mpandray anjara miisa 770. Miary ihany koa dia namitatra ny sehatra iasany tany fandraisana ireo mpandrindra isa-paritra tao amin'ny faritra 2 amin'ireo 4 iasany tany avaratra atsinanana sy afovoany andrefana. Ny sekretera miary izay miantranao amin'ny Blue Venture ankehitriny dia ahitana ekipa miisa 13 mandravitra azy ary no amafisina tamin'ny fampiroboroboana fiara-miasa amin'ny WCS sy ny WWF. Ny fananganana ny birao nasionaly dia isan'ireo dingana goavana vita tamin'ity taona ity. Ireo filoha-lefitra 4 dia voafidy nandritra ireo atrikasa paritra 4 izay nisy tamin'ny 2024. Ireo filoha-lefitra ireo dia hiara-iasa amin'ny birao paritra mba ho fanatrarana ny tanjony miary. Izy ireo dia hifarimbona tanteraka amin'ny filoha nasionaly Andriamato Hermane Moantra voafidy nandritra ny feonambe nasionaly andiany fa-4 izay notanterahana tany Fort Dauphin tamin'ny 2024. Ho an'ny miary dia toy izao ireo tarehimarika nampiavaka ny 2024. Mihoatra ny 5,000 sy 1,000 fotra ireo ongo voavoly ho famiarenana ireo alaonko Madagasikara. Mihoatra ny 20 ireo LMMA tafiditra ao amin'ny tambazotra. Miisa 13 ankehitriny ireo vondrona mpiara-miombona antoka. Atrikasa paritra miisa 4 nisy mpandray anjara 700 no nokarakaraina ary koa atrikasa iraisam-paritra miisa 2 momba ny seapia-ariana drakaka narahany atrikasa nasionaly izay nandiniana ny sprina ny resaka drakaka eto Madagasikara. Mpitarika LMMA mihoatra 300 no nahazo fiofanana ny amin'ny fitantanana arabola, ny fitantanana fikambanana ary ny aitaky. Mbola betsaka ny asa miandry ho amin'ny 7 Iara isalany ny birao nasionaly, ny sekretaria, ireo vondrona mpikambana sy ireo mpiara-miombona antoka hafa sy sakaizany miary mba amorona sehatra ahafana amin'ny fanakalo arenin-tsaina sy trakefa ary hevitra ho amin'ny hoavy amin'ny alalan'ny fananganana ireo voamiera teknika samihafa. Ho fampiroboroboana ny fomba fiady LMMA eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fikarakarana fikaonando nasionaly, ny fanampariana ofisialy taridalana,
ny amin'izay anarana hiantsona ny LMM eto Madagasikara sy ny tahiry marika LMM voalohany fampivelarana ny faritra iasan'ny miary ho amin'ny faritra iray fahatiny mba hampidirina lalina sy ho fampahefana ireo mpanjony madinika amin'ny faritra avoana tsinanana anao digan-davitra ho amin'ny fizakantena ny miary misaotra indrindra ny amin'iny taona 2024 feno fahombiazana iny andeha ilofo mafimafy kokoa hatrany ho amin'ny fitantanana mahomby ireo arenan-javaboary sy amorontsiraka eto Madagasikara amin'ny 2024